lasa dala ianao. Ny fianarana be loatra vitanao no mahalasa dala anao. Everinao moa fa dia ho tonga anao kristianina aingana toy izany aho. Asan'ny apôstôly 2:20, ny 5:20 sy ny 7:20. Ny tantarany amin'ny niovan'ny fo sy ny asa fitorinan'ny filazantsara nataon'ny apôstôly Paoly raha iny ny fanatrika tamin'ireo mpitondra fanjakana toa ny Festosy gouvernoura sy Agripa mpanjaka. Teny feny fiantsiana, fanesoana, fanevatevana, fiavina vonana nefa no azony manao hoe lasa dala, verisaina, mivaona hevitra sy ny hoe hay, everinao fa mora toy izany ny ampanekenao ahy io kristianina? Ny toerana nanirahan'i Jesosy Kristy antsika hitorinan'ny filazantsara dia tontolo masika sy mamiravira. Mandehana, indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Ahoana ary no atao eo anatrehan'izany? Ankatoavina ny tenin'ny Tompo hoe aoka ho malina tahaka ny biby lava ianareo, ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Toy izao manaraka izao no fomba niainan'ny Paoly io tenin'ny Jesosy io rehefa niantefa taminy ireo teny mandratra sy fanalam-baraka. Tsy lasa dala akory aho andriamatoa gouvernoura atsaina. Na ho aingana na mbola ho ela dia mivavaka amin'Andriamanitra aho, mba tsy hanao ihany fa izay rehetra mino ahy androany. Araka izany, mila samy joro amin'ny fahamarinana isika ka manambara izany amin'ny fahatoniana, fanajana, fo feno fitiavana ary arahina vavaka mandrakariva. Tompo, misaotra amin'ny fanahin'ny hery sy fitiavana ary fifehezan-tena izay nomenao. Amen.